zay indrindra ny antsonan'ireo mpiara-monina antoka satria io a dia tsy vita fanjakana rery voalaza teo le roa amin'ny fitopolo isan-jato nefa hoe aho teo namaly tokoa hoe gambo zany a inventeran'le trano zarizary fa misy ary tsy manana toeram-ponena nefa zofotro zany iny moa no tena anjara asa le fanjakana amin'izany le fanamorana ary anisan'ny hoentin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère d'État zany ny fandaminana resaka tany anolotra tany ny fanjakana ho anamboarana trano izy fanarahany eo amin'ireo mpamatsy vola ahafahany eran'ny renivohitry ny faritra aloha sy ny renivohitry ny tanàna lehibe a ahafahana mamaritra an'izany a dia amorain'ny fanjakana ny fahazoana zany tany zany zay tany atolotry ny fanjakana io no atao antoka any amin'ireo mpamatsy vola ahafahan'le olona trosa ao amin'le izy satria zay zany ezahana io tsy omena fotsiny kosa fa ezahana zany a mba trano eo amin'ny fanombohana ohatran'le cité reny anombohana azy a dia ahafahana manao a ny olona trosa mandritry ny fotoana eo ka ny ezahana amin'izany aloha voalohany ny apahany voalohany dia ireo ataontsika hoe mbola tany tanora vady efa mandray karama afaka mamero trosa anatin'ny fotoana eo amin'ny entre 80 na 100 millions FMG eo le trano dia rakajina ho 1 million ariary isam-bolana miditra anatin'le tokantrano dia afaka tsara izy mitrosa mandritra ny folo na dia ambin'ny folo taona arakaraka ny hoetiny satria ny tany amin'izay a tsy le tany lafo be satria io ny tena sakana ngezabe io zay zany mba tolotra lehibe ataon'ny fanjakana ary antony avelona mandeha na najanonana aloha na zaminana zany satria enitsika tamin'ny kabato eo fa mila fandaminana zany eo amin'ny lafiny ihany koa nefa reto le trano zay misy nefa tsy zarizary tsy azo atao reny hoe arotanao fotsiny amin'izao mba olona ny ao anatiny fa ezahany reny a amin'ny resaka fitondrana ny rano a mba asiana jiro a mba asiana trano fidiovana asiana pompy a mba ahafahan'ireny olon'ireny miaino anatin'izay amy satria tranony koa reny atsarainao zany ny fomba fiainana andavanandro a mandrapatomany izy satria ezaka lavany tsy ho vita vetivety io tsy eritreretina hoe satria anaza fa fanairana androany zay mampa journée mondiale azy hoe mba tonga ny olona hitodika amin'izany ia ny lalakely moa rahantsika malaly iny fa tao Tananarivo ny tena ny bailleur de fonds dia ny AFD kanefa ny ezahana avao ministera zany satria misy ambola tao a anaparitahana azy amina faritra vitsivitsy maromaro toy ny Moramanga zany a dia ny olona taty fotony nanontahina satria kely no etomanana mihoatra n'ireo filana dia hoe inona ny tena mba ilainareo maika amin'ireo manatsara ny fiainam-bahoaka tena mba misy impact zany a any amin'le fiainana andavanandro hitatsika teo zany fa misy lalakely anankiray zay hitatsika hoe mbola vao manomboka fa raha ny olona famezivezy amin'ny isan'andro dia manarivo ny maro samihafa indrindra ireo mpianatra sy mpianatra majinika sy any amin'ny lycée mampipita quartier lehibe anankiroa faritra lehibe anankiroa hitatsika ihany koa filalavezy makany amin'ny ataoko hoe quartier administratif satria hitatsika tamoramanga moa zany dia io le mandalo amin'ny arabe io fa ny administratif rehetra ty anatiny aty daholo dia zay ny safidiny zareo dia manatanteraka ary misy le politique tsy hoe avany zay dia miteny hoe tiany atao fa manontany a midina makatya raha io ny ananatsika dia iza no ataontsika zay zany tena politika iraisana amin'ireo